Klasy tompivavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny TLT isaorako manokana ianao tsy misaraka aminay taorianany ny fampalalam-baovao iny dia iaraka indray sika atao anatin'izao fandarana l'invité du jour zao fandarana izay anisan'ny bebiandry ho amin'ny tia alina itia satria vahiny izay everitsika fa sambany no vahintsika eto amin'ny fandarana l'invité du jour tao anatin'izay efa taona latsaka kely izay nanovantsika ny fandarana Grand maître Avoko Rakotoary John no vahintsika izy no mpanorona ny mifoaza argasy no sady filohan'ny fédération malagasy ny kung fu isa miarabanao tompoko ary manasanao ihany koa androso anaty efitrano ary Falina tanteraka sady voninahitra tanteraka ho anay eto amin'ny Real TV Madagasikara Grand maître Avoko Rakotoary John ny miarabanao sy misaotranao nanaiky ny fanasana ho amin'ny fandarantsika ranomarina tany amin'ny 24 isika dia efa niresaka hoe Grand maître andao mba hiresaka ao anatin'ny fandarana misy fotoana zavadrehetra hoy ianao ary tao anatin'izay fendohan'ny volana May faraparan'ny volana Aprily zay tsika no fampiresaka hoe tonga ny fotoana ka dia ankasitrahako ianao namaly an'izay andro zay na dia taona maromaro aza no ny andrasako anao teto amin'ny tia fandarana ity miaraba misaotra nanaiky ny fanasana tompoko ya miaraba mpanajana ny mpijery rehetra ny fandarana amin'izao ariva izao dia miaraba ihany koa namana Gasikara ary misaotra tamin'ny fanasana vonona ilaza zay azo lazaina rehetra sy mety ho vahaolana azo resahana mankasitraka indrindra tompoko na zanaritra zany zany efa dia tsara ihany ny manamarika antsika rehetra fa ny Grand maître Avoko Rakotoary John dia anisan'ny manana ny anarany eto Madagasikara raha nisehatra ny fanatanjahantena araka nambarako teo dia filohan'ny fédération malagasy ny kung fu isany tenany Grand maître ny ataontsika hoe laharany eo anivon'izay ayady kung fu izay koatran'izay ihany koa dia tsara ny manamarika fa tany amin'ny taona 7 no efa nanomboka nikatroka ny taranja kung fu ianao zany hoe voafito taona monja i Grand maître Avoko no nikatroka an'izay kung fu zay anisany nakafi na hoe idaolanao ny maître Ipman tamin'izany fotoana zany raha ny fanady adina izay nataoko ary zay style an'izay no nanomboanao ny taranja kung fu mazava ho azy fa nandimby ny rainao dia ny Grand maître Misael izay fantatry maro amin'ny anarana hoe Grand maître Pirabe no rainao izay niteraka enina menadaka ianao no zanaka lamatoa ny Grand maître Pirabe akoatran'izay ihany koa dia tsara zany ny mampafantatra atsika fa tany amin'ny taona 7 no voaositra ho Grand maître ianao 7 no voaositra ho Grand maître ianao zany ao anatin'izay taranja izay akoatran'izay ihany koa dia tsara ho fantatra fa ianao dia anisany ireo nanohy zany ny atao hoe fanapariahana ny kung fu isa manerana ny Madagasikara saika ahitana azy io avokoa ny toerana rehetra raha district anao kaiky andrinjaka itsiny dia Androany dia mahasambilaza fa ny kung fu isa dia mahenika an'ireo commune manerana ny Madagasikara mankalaza ny fahatelo 70 taona nisiny sy nijoroana ankehitriny izany kung fu isa eto Madagasikara izany ny sehatra politika dia tsy azo nosokajiana ho nanana antoko politika ianao satria ny kung fu no fantatry ny mpanao gazety fanentseranao saingy nisy ihany ny ataontsika hoe tantara mifandraiky amin'ny politika raha tsy resaka ny ray aogositra isika 5 izay nanafian'ny tafimpanjakana tamin'ny fotoanandrony ny tranonareo no sady fobe toeran'ny kung fu tamin'izany fotoana izany ho resantsika rehefa avy eo anisan'ny tazana ny fanakaiky ihany koa ny fitondrana Rajonary Mampianina i Grand maître Avoko tamin'ny fotoanandrony ary
nangina tanteraka taoarina ny 8 sy 4 satria ny 9 aogositra 8 sy 4 ianao no hitako vahiny tamin'ny nafandarana tamin'ny hainao manjery farany akoatran'ireo interview moa zany a zay ataon'ny mpanao gazety anatin'ireny fampalalam-baovao ireny izay no fampidirana foy misy fanamariana ve na fanitsiana avy aminao tompoka mba zavatsara ka mafitaritra ny fikarohana na Madagasikara makasiraka tompoka grand maître avoko ny fanontaniana manitikitika voaloha dia ny hoe iza no nanosotra anao grand maître fa efa nainona sa hoe satria zanakalamatoany grand maître Perabe dia mandihy misatry an'izay lahara amboninahitra ve ny antsoko azy sa grady ve ny antsoko azy raha nisehatry ny aiady kongofony dia satsika zava-dehibe tokoa zay fanontaniana zay satria betsaka ny serasera mandeha any anivony hainao manjery any anivony réseaux sociaux samihafa any manontany an'izy io moa zany dia ohatran'ny génération mahazatra amin'ny fiainana andavanandro misy foana ny génération tsy mahalala dia mahalala mivizana dia tsy mahalala indray manontany dia ohatra izay foana hatrany hatrany ny fiainana eto ambonin'ny tany averiko ohatry mandeha marina be ny voalazanao teo a tamin'ny taona 1979 no nanomboka tena niditra ofisialy ny tena koa tamin'ny sehatra kung fu tamin'izany mbola 2 taona dia efa nanao fa zany moa zany mbola resajaza tia 1979 7 taona no nanomboka niditra club voalohany tany Ambositra tao amin'ny Benjamin Skande tao Manaritsoa izay ny raiko moa nampianatra tamin'izany fotoana zany fa saingy izay mianaka dia satria ny style hipman no tena netiny mbola tsy nalaza tsisy mahafantatra kory teto Madagasikara zany hipman zany izay nefa nataonay tamin'izany fotoana zany rehefa nisokatra ny club ny kung fu ara-dalàna officialy teto Madagasikara tamin'ny 10 octobre 1980 dia anisan'ny mpianatra voalohany ny tenako na dia mbola zaza tamin'izany fotoana zany dia nandritra ny vanim-potoana rehetra nisy ny kung fu teto Madagasikara tamin'ny andro mipapako zany dia gradé atao hoe sadoy ancien atao hoe grade tranainy ny tena koa nandritra n'izay fotoana na teo azy rehefa tonga ny fanafianan'ny kung fu dia ny zavatra nitranga tany anatin'ny fihetseha-poko rehetra dia hoe ity no namotehana ny fianakaviako ity no namotehana ny tantara-piaina mpianakaviana dia tsy maintsy hotoizako izy ty 1989 dia isorako lehibe ny ambassade de Chine tamin'izany fotoana zany izay tompon'andraikitra ara-teknika sy sport culturel no tena anisany nanampy be dia be nanaovako ny formation voalohany nazahoako ny diplôme voalohany tamin'ny 1992 izay avy any La Réunion no nakanan'izy io mbola tsy ara-dalàna nefa indray ny kung fu zany tamin'io fotoana io satria rehefa namoaka noty moa tamin'ny 1984 hoe foanana ny kung fu eto Madagasikara anelakelan-trano zany nanaovanay an'izany sy nanaovako fampianarana tonga ny fitondrana HAE haute autorité de l'État netin'ny professeur Zafy Albert satria ny kung fu no fandray tamin'ny resaka politika izay mbola resantsika rehefa avy eo dia nitondra anjara biriky ngeza be zahay tamin'izany hetsika 91-92 teto amin'ny firenena zany dia rehefa vita ny tolom-bahoaka dia nanantona ny président Zafy Albert ako dia ampanetretena no ny fampiresahako tamin'ny professeur Zafy Albert hoe raha sitrakao andriamatoa filoha dia mba averina ho ara-dalàna ara-panjakana kung fu tsy miandrely izy teonao izy dia nandray telefôna dia niantso avy hatrany izy ny ministre ny population satria tamin'izany fotoana zany ny note izay nanjara fanaovana kung fu dia ny ministère ny population no nanao azy tamin'ny novembre 1984 dia nabrogena izay ministre Ravao Thérèse mialatsiny manona anarana ministre ny population tamin'io HAE io dia nabrogena aloha le noty dia teoneo ihany koa izy dia niantso ministre ny jeunesse et sport dia ny ministre Charles Ranavela tamin'izany azafady manona anarana tompoko dia avy hatrany dia nampionina tamin'ny ministre Charles Ranavela ny tenako niaraka tamin'ny délégation vitsivitsy dia nanomboka teo zany zahay 1992 dia nanao ny démarche rehetra amin'izay amerenana ho ara-dalàna ny kung fu eto Madagasikara dia ny zavatra nataonay tamin'izany dia nanaparitaka nanao vulgarisation nationale aloha zany ny club rehetrarehetra hatrany amin'ny farany avaratra ka hatrany amin'ny farany atsimo ny tanjona zany dia hoe ahoana ny fomba mba hananana an'izany atao hoe fédération zany mba nofonofo tamin'izany fotoana zany dia nandritra ny 5 taona angarangidina tena mafy ny asa nataonay tamin'izany fotoana zany
tena nitety amin'ny Madagasikara, nanangana ny club, nametraka mpampianatra, lafy ny teknika sy ny sisa. Tonga 1997 dia nekeny ministère ny jeunesse et sport. Ny ministra tamin'izany alako tsiny foana manona anarana satria mba mila preuve kely koa ny olona, ny ministra Linandry mifidy manana no ministre ny jeunesse et sport tamin'izany dia natsangana ny fédération malagasy ny kung fu isa. Nandalo fahasarotana kely ho fananganana io satria ny président république tamin'izany dia président république tamin'ny taona 2020 dia isorako an'Andriamanitra lehibe moa ireo olobe bevata teto amin'ny firenena izay napetraka io président ny ligue satria ianao rehefa hanangana fédération dia tsy maintsy ligue no mitondra an'izany. Dia ny président ny ligue ny kung fu tany Atsimo, tany Tuiliara tamin'izany, mbola tsisy région moa tamin'izany fa faritany, dia Andriamatoa Maranto Jean de Dieu, izy ny président kung fu tany Tuiliara. Ny tany Toamasina dia ny ministre Rakotonirina Jean-Claude. Ny tany Fianaratsoa dia ny Andriamatoa Victor izay fantatsika efa amin'ny région amin'izao fotoan'izao. Ny secrétaire général ny kung fu dia ny tombokola Ajaina ny Andriamatoa Olala na maître Willy Razafindratovo tsika. Ny président ny kung fu tany Antsiranana dia ny vice président ny assemblée nationale, zany hoe dia ny président d'honneur ny généraly fa nodimandreny keo ny généraly Amado Augustin. Reo olo reo ny ray aman-dreniko tamin'izany fotoan'izany ary reo olo reo no ny coaché natafatsangana ny fédération ny kung fu teto Madagasikara ary ny président voalohany zany izay napetraka tamin'izany dia fa nodimandreny koa moa zany ny Sokobe koa Andriamatoa Victor Rakotarosoa. Rehefa nitsangana amin'izay zany ny fédération dia teoneo dia niara-niasa tamin'ny ministère ny jeunesse et sport avy hatrany. Dia ny ministère ny nanoana anay ampanitsay tena lehibe. Ny ministère ny antoka ny frais d'avion nakany a Frantsa sy nakany a Chine tany amin'ny temple de Shaolin 1998 ray manontolo. Iza zany ampanitsay tena no malagasy voalohany niofana tany amin'ny temple de Shaolin niala teto Madagasikara izay ny ministère ny jeunesse et sport no niantoka an'izany. Dia mbola nijanona 2 volana tao Frantsa nanao ny fiofanana ara-teknika rehetra momba resaka juge arbitre. Dia avy eo zay vao nikisaka nakany a Chine dia vita ny fiofanana tany Chine satria niarahana tamin'ny firenena maromaro ny Camerounais, Russie, France. Reo zany ny tena maromaro zay maître era Madagasikara nanao ny formation. Nivoaka izany ary misy profo tamin'ny boky karaté bujudo international tamin'ny octobre 1998 sy boky karaté bujudo novembre 1998. Tsika malagasy manko rehefa miditra le mifoazy argasy tsika dia hiditra kely amin'izay rehefa avy eo hoe tsika zany rehefa mizatra mitranga dia tsy maintsy toe-tsaina anay sitona ambany na ny anaratsy na ny anakina tsy tany zany avoko hoe mampiresaka io dia vakio ny boky karaté bujudo izay nivoaka tamin'ny octobre 98 sy novembre 98. Ny ministère ny arany salata aminay anaovana ny stage zany. Dia teo dia nitety an'izao tontolo izao Asie faritra maromaro, Europa faritra maromaro makasika ny kung fu satria lasa professionnel raha zay zany ilazana azy teo amin'ny sehitry ny kung fu amin'ny ankapobeny. Ireny fianarana natao marobe ny fianarana natao tany ivelany fa kung fu ny resantsika. Ireny fianarana natao ireny no nahafahana nampitombo ny traikefa sy ny avo teknika ny kung fu teto Madagasikara ary azadino fa iverina kely amin'ny tantaran'ny dadako dia ny grand maître Pierre Be. Rehefa tonga teto Madagasikara izy tamin'ny taona 1970 satria izy tsy teto Madagasikara nianatra ny kung fu tany Chine tany Canton maromarina kokoa dia nadapteny tsy le kung fu netiny avy any Chine no nampianarana teto Madagasikara fa nadapteny tamin'ny filozofia malagasy fotom-pisainana malagasy ilay kung fu netiny dia novaina hatramin'ny anarany ary dia izay le hoe Wisa satria ny anarany manko Rakotarojanina Pierre Misael dia ny fiantsoana azy hoe Miza rehefa miantso ny Wisa rehefa ianoanao izy dia lasa ohatrany hoe Wisa dia nampitondra ny anarany hoe kung fu Wisa. Zany hoe ny kung fu Wisa zany dia typiquement malagasy ny kung fu Wisa dia niainga teto Madagasikara. Noho izany iverenako amin'izay ny fanontanianao na Madagasikara tsy maintsy manao kely an'izay historique zay azahoan'ny mpiaino tsara ny hoe ohatrany ahoana moa zany le kung fu dia mazava ho azy zany fa ny kung fu Wisa dia malagasy
ny fototra ny jorony noho izany a dia namoaka maître be deaibe ahako eran'ny Madagasikara nandritra n'izay hoe mpianatra ao reo mpianatro nandritra n'izay efatra amby telopolo taona tena ny tantanako satria tamin'ny 1989 fa zany nanomboka ny tantana ny kung fu hatramin'izao a dia namoaka maître teo amin'ny 5,000 teo a hatramin'izao zany 5,000 maître teo zany a dia ireo zany no satria rehefa mamoaka maître izy moa zany afaka mamoaka maître tsy maintsy mikara maître ary tsy maintsy apetraka amin'ny fomba ofisialy zany nomologuen'ny ministère ary tonga teto ny congrégation ny sonoa satria miresaka kung fu tsika dia tsy maintsy misy zany a teny amin'ny temple satria nana temple moa zany ny kung fu isa dia teny no nanaovana an'izany akoatra ny tsodrano maro samihafa satria tsy misy eto ambonin'ny tany grand maître ny kung fu isa afaka hanao an'izany izay no nahafahan'ny frantsay azafady zay no nahafahan'ny frantsay nanaiky satria ny soniako amin'ny grand maître no naneken'ny frantsa ny tsanganan'ny kung fu any Europa zay ao Bonn ao Frantsa ny foibe anay amin'izao fotoana izao a mazava tsara zany a zany statut zany reo le maître marobe reo zany nanapa-kevitra hoe andao ty ho asandratra ho grand maître amin'izay sa misy sa texte sa inona zany mametraka hoe rehefa mamoaka maître zao isa dia miakatra ho azy sa zao no zavatra farany ianao ihany ve ny grand maître aloha raha ny kung fu isa resantsika sa misy mitovy larana aminao grand maître fantatro aloha eto dia ampandretretena ny resahako satria misy règlement intérieur no mifehany zany dia tsy misy afa-tsy rakotoarjona voko zay aloha zany no voasoratry ny règlement intérieur ny akoatran'izay zany aloha mbola tsy misy fa tovy amin'ny établissement io namana gasikara raha mamoaka mpianatra na mamoaka mpampianatra master manana master na licence na master na anao doctorat tsy ministère no mamoaka ny sujet ny master nisy kam ohatra mialatsiny raha manonona an'izany na ny vatel na ny ASEM fa efa misy rafitra sy volavola ao anatin'ny établissement anankiray dia mihomologuen'izay fotsiny ny anjara asa ministère ohatran'izay koa ny kung fu ny fédération kung fu dia manana règlement intérieur mifehy azy dia mihomologuen'izay fotsiny ny ministère zay ngamba ny mazava tsara iny ny fantaniko faharoa mahakasika anao farany dia ny sehatry ny politika satria raha natsikaritra ianao tamin'ny fampidirako teo a dia hoe anisan'ny fampikasoka ankaiky tamin'ny fitondrana Rajaonarimampianina ianao nampiasaiko mihitsy le voambolana hoe mifampikasoka satria niteraka ady hevitra hoe ny kung fu ve ASVM tsy ASVM anefa ny anisan'ny nahazo vaninareo na tianareo na tsy tianareo indrindra fa hatramin'ireny fanolorana maro boninahitra maro samihafa ho an'ny mpikasoka kung fu manirana ny Madagasikara ireny no nisokajiana fa ho isan'ny ny fampikasoka tamin'ny fitondrana Rajaonarimampianina ianareo manapirofo an'izany rehefa nandeha ny fifidianana 2024 dia iray tamin'ireo nanangana ny voromahery ianao Andriamatoa avoko Rakotoarjona ataoko hoe Andriamatoa satria politika le resako eto ampangainy ny ASVM ianareo aty aoriana ianareo no anisan'ny namotika ny fifidianana ny filoha Rajaonarimampianina ka natonga azy ho 9 isan-jato satria ianareo nametoky azy fa avita hampandany azy amin'ny alalana ny vondrona voromahery ary nanilika ny ASVM marina ve zany manaiky an'izany ve Andriamatoa avoko Rakotoarjona zany iverina amin'ny tantara ihany ana Madagasikara azadino fa ny nanapotehana ny kung fu tamin'ny taona 2025 dia raison politique na inona resantsika aloha dia politika ny nanapotehana ny kung fu satria rehefa ny niroborobo ny kung fu tamin'izany fotoana zany dia natahorana angamba mety hoe hanonga-panjakana ary zay mihitsy moa ny chef d'inculpation rehefa nataony fitsarana ny raharaha kung fu tamin'ny taona 1988 dia voeloka ny mpanao kung fu fa mikasa hanonga-panjakana kanjo moa zany rehefa nandeha daholo ny fiarovana ny sehatra iraisam-pirenena ary eto dia tena misaotra ny FFKM tamin'izany fotoana zany satria vao nitsangana mihitsy ny FFKM tamin'ireny vanim-potoana ny kung fu reny ny lehibe ny FFKM Andriamatoa pasteur Joshua zay mbola velona soana mitsara amin'izao fotoana izao any la réunion izy ny FFKM no tena nitarika nanoana ny kung fu nampisakafo anay nandritra ny 3 taona ny FFKM no tena nitolona ho an'ny kung fu zany hoe tany amin'izany fotoana zany dia efa teo amin'ny sehatry ny raharam-pirenena ny kung fu rehefa tonga ny événement 91-92 tolom-bahoaka teo amin'ny 13 mai nandray anjara zahay asa mety
hevitra kitaitaitra angamba hoe andaotsika no valifaty angamba mety zany ny tao an-tsainay na tsy fantako satria mbola atao anatina tena fatanyrana be dia isaika ny kung fu daholo no nanao ny service d'ordre ny sécurité sy ny protection rapproché manomboka tany amin'ny professeur Zafy Albert ka hatrany amin'ny rehetrarehetra tsy hanonona anaran'olona eto ahako a nampahomby ny tolona 91-92 zany hoe efa impliqué sahady tao anatin'ny raharam-pirenena ny kung fu isak'izay misy événement ary aza dino fa ny 2001-2002 dia porofo angamba mana-porofo mivaingana ny président Ravalomanana marika fa iza anisan'ny tarika tsy nisy zany président Ravalomanana marika zany ampanetsetena tsy mipetraka teo amin'ny toerana lasa président zany na dia teo ary ny vahoaka raha tsy ny kung fu no niasa ho an'Andriamatoa marika Ravalomanana juska hatrany amin'ny namaky barrage ny Brickeville ka hatramin'ny aro azy sy ny ankonany nandamina ny firenena manontolo dia nanao an'izany ny kung fu misy archive an'izany PDB nalalan'izany ny vahoaka zany hoe efa mitohy ny fandraisana andraikitra ny kung fu ary ny kung fu raha manao an'izany tsy nila tambiny tsy ny karamaina mafaka manam-porofo an'izany ny Andriamatoa marika Ravalomanana sy izay manodidina azy rehetra fa tena nanao ampitiavana noho ny fitiavan-tanindrazana ary rehefa tafapetraka soma tsara ny président tamin'izany 2002 zany dia niverina taty amin'ny vahoaka izahay nipetraka ho vahoaka tsotra fa tsy niazakazaka hoe andao hiditra anaty gouvernement na andao anao an'izao na andao anao an'izao dikan'izay tsy mercenaire politika ny kung fu fa fitiavan-tanindrazana nanaovanay ny action rehetrarehetra ho an'ny firenena rehefa nandeha ny 96 verina kely any amin'ny 96 manko satria nisy voadingana ny tantara dia aza dino fa niverina teto ny président tamin'izany fotoana zany président zay ataontsika hoe nanana olana na fifandirana teo amin'ny kung fu tamin'ny 85 dia asa mbola mety atao hoe tahotra angambany anay hoe raha vao miverina io dia sao dia potehana indray tsika na ohatr'izany sy ny sisa nahatonga anay niara-ny asa tamin'Andriamatoa ajaina zay fanodimandry Andriamatoa Hery Joseph Maleo sy président Ratsirahonana aza dino fa président Ratsirahonana no nitokana ny première salle d'entraînement anay premier club teo Pasapito tamin'ny 1996 zay teo akaikin'izany président Ratsirahonana zany zahay nandritra ny fotoana na filoham-panjakana azy ny 2009 hitantarako an'izany zany afantaran'ny vahoaka hoe teo foana ny kung fu nandritra ny raharam-pirenena rehetrarehetra ny 2009 moa dia reny niarantsika nahita reny hoe rehefa tonga ny hetsi-bahoaka satria hetsi-bahoaka ihany koa reny dia nangina ny kung fu rehefa sendra nandray ny micro hoe be loatra le raha latsaka sy ny sisa dia reny moa no zavatra nitranga nalefa ny miaramila sy ny sisa teny amin'ny tranoko niarantsika nahita reny osamborona koa sy ny karaza sy ny sisa isorana BDB moa ny olona rehetra na ny taty amin'ny côté miaramila na ny taty amin'ny côté ny vahoaka na ny taty amin'ny côté ny fitondrana tetezamita tsy nisy zany zavatra rehetrarehetra zany fa dia nipetraka teo fotsiny tamin'ny fahendrena daholo no nandraisan'ny rehetrarehetra ny fanapa-kevitra tsy nahatanterahany zany zavatra rehetrarehetra zany 2009 rehefa tonga ny 2013 dia aza dino fa nirotsaka zaho candidat ny élection présidentielle nandrotsaka ny dossier tany amin'ny HCC ary nandoha vola caution anaovana an'izany fa rehefa nandeha le lalao hitantsika ihany nirotsaka stomina tsy stomina dia nanapa-kevitra ny fivorembe satria aza dino fa président natoko politika ahako dia isasisy voalo koa dia nisasisy faharoa koa isasisy voalohana sy faharoa dia andao tsika hijanona fa tsy mety amintsika io zavatra io fa andao tsika hanome tanana nylay mpanao kung fu anankiray izy adino Andriamatoa Sylvain Rabetsarona izay mpanao kung fu tamin'ny fotoanandro ny papako dia izy no niaraka taminay andao anao na dia ho atao entraînement fotsiny ary ty zavatra ty dia natao izany fiarahana izany satria Andriamatoa Sylvain Rabetsarona izay président d'honneur ny kung fu hatramin'izao izay mpanao kung fu tao Beoririka niaraka tamin'ny papako tamin'ny fotoanandrony dia tonga amin'izay ny président Hery Rajaonarimampianina izay zavaiko kely aloha hoe izy no niantso hoe afaka manome tanana ho an'ny firenena amin'io fitaizana io hoe anareo kung fu satria ny kung fu tadidio tsara fa anisan'ny devisenay aloha dia ny tsy fikasiana zava-madomelona tsy misotro toka ny mpanao kung fu tsy mifoka sigara tsy mifoka rongony
tsindrona roro koa efa miampiazany am'zao tsindrona roro zay koa zany zao fa zatra vaovao dia zay zavatra zay zany ny tena ny voizina ny tena zay ny tena ny véhiculena tamin'ny filoha hery rajonarymampianina hoe beazo ny tanora de zay angamba ny mety atao hoe nazahoana varapatana raha zay ny ilazana azy kokoa satria de tena anisan'ny tanjon'ny filoha hery rajonarymampianina tamin'izany mihitsy ny fanabeazana dia nisy ny serasera nisy ny fifanakaloza-kevitra matetika teo aminay mianaka nisy ny hevitra mety natsipina ihany koa taminazy de manjary mety ho lasa fijery zany hoe tena tao anatin'ny fitondrana rajonarymampianina tokoa ary rehefa nitsangana tokoa moa zany ny groupe ny voromahery dia nanolo tena mihitsy zay hoe alao hitsofoka satria tonga am'le fanontaniana ho farany am'izay tsika ao anatin'ny voromahery satria inona tokoa moa zany nantony tsy hanoanana n'izao fitondram-panjakana zao zay atao hoe mba havanana tato ny tena ary nahita ny asa nataona andriamatoa hoe rajonarymampianina tamin'izany zay misy lesoko adolo moa zatra rehetrarehetra mety hoe tsy ampy tany amin'ny communication fampahafantarana sy ny sisa fa mandrakandroany tsika de mbola mikoka ny asan'zany président rajonarymampianina zany de hoe andao tsika anome ny herintsika fa kosa tsy obligé satria tsika tsy afaka miobligé ny kung fu eran'ny Madagasikara fa samy mandeha amin'ny zay mety ho safidiny fa inona ny anjara briky zay mitovy fijery de natambatra tao anatin'ny voromahery dia anjaran'ny voromahery zany no mijery an'izany zany moa tsy pitarika ny voromahery tsy de fantatro loatra indray moa zay le hoe misy ny faniliana ny HVM sy ny HVM raha tafiditra ao anatin'izany everiko fa mety ho information isany andeha ataontsika hoe efatra teo angamba sa 5 nareo raha tsaroko tsara nanao fampahafantarana tao amin'ny Carleton tamin'ny zavotona zany ianao ny ankehitriny hitantsika ihany koa André Robel Lantorakotomavo Virapay angamba no anankiray nisy nitazaka teo fa raha ohatra ka nijoro satria nisy mafy sy natanjaka ny voromahery tamin'ireny fotoana ireny anatina pré-campagne nandeha hatrany amin'ny campagne iny résultat 800 resy tamin'ny fodinana voalohany fitondrana hery rajonarymampianina mahatsiaro tena ho tompona andraikitra na tompona antoka tamin'ny faresena sy ny fahazahoana hery rajonarymampianina 800 ve ianao na ianareo voromahery azadiny fa raha manaraka vaovao tsara tsika de nanao fanambarana mihezinezina ny filoha hery rajonarymampianina hoe manahirana zay eto amin'ity Madagasikara ty fa aleo andefitra satria fantako ny zavatra mandeha sy miodina any ambadika any mahalaza zavatra angamba zay zavatra resahako zay zay ihany angamba ny amaliko anao na Madagasikara hatramin'ny androany tsika mbola azo heverina ve fa ao anatin'izany hoe clan na mouvement na mouvance na mangamanga ny sary zany ve maître grand maître avoko na ny équipanao sy ny kung fu averiko tsara mazava tsara aloha ny fanazavana ny kung fu tsy HVM satria zahay manana ny antoko politika anay ary zany filoha national ny antoko politika ray aloha zay tsy azo atao zany manana miditra ao anatina parti anakoroa lalàna zany eto Madagasikara faharoa rehefa vita ny adidinay ary nazava ny teny président hery rajonarymampianina tamin'ny 2010 hoe tamin'ny 2018 hoe kalmetsika manginitsika fa tsy mila raha mandrika eto amin'ny firenena fantatro ny zavatra mitranga de nangina koa zay aloha zany azadimy zay no natonga anay tsy heno mihitsy ary tsy niteny mihitsy nandritra ny vanim-potoana lava be teto amin'ny firenena 5 taona latsaka kely nanginana araky le teninao teo moa hoe efa tany amin'ny 2020 tsaroko mihitsy ianao ny teny andao de za tsy mbola fotoana zao tsy mbola fotoana fa avy aloha aloha hiasan'ny olona miasa de avy aloha hiaina ny vahoaka fa rehefa tonga ny fotoana miakatra sy miresaka eo ihany zay no natonga ny vanim-potoanantsika androany idirantsika eo ihany ny antony fiverenana am'izao sy ny mifoazarakasy fa ny fatelo sady farany ao anatin'ny tsitsatsatsiaritra rara ray aogositra 5 sy 7 raha manao kajo tsotsotra anoany amin'ny atao hoe faha 7 taona zany tsika ho amin'ity taona 3 sy 2 ity tsy ivina ho amintsika izay zanaka sy tanora satria tadidio fa ny tanora 5 taona tamin'ny 7 sy 2
efa hifidy sady amin'ity telo roapolo sy roa arivo ity satria ho feno 20 taona mahery avokoa nanafiana sy nandravana tamina basimo ny gazety nivoaka tam'izany ny basy marovava ny fiara mifono via ny angidim-bia raha ny gazety zay nijereko ary za io tamin'ny maraina verina nijery fa gaga fa ny fampitambavao avy any amin'ny kongofo de hoe manodidina ny 420 ny escadron zay tonga tao aminareo ka raha nanao kaja lay gazety navoaka anareo kongofo tamin'ny anaranao mihitsiny dia manodidina ny 20 sy 400 isy ireo miaramila izay nandrava ny fobe toerany kongofo sady fonena ny grand maître Pierre Misael na Ipera be tao Ambato Mainty boribory tany fadimy tam'izany fotoana izany reniny tantara androantsika mbola miresaka an'izany satria tsy afa-mialitsika ao anatin'ny tantara ny kongofo raha izay ataontsika hoe 420 hatramin'ny androantsika miresaka io inona ny tiako atogavana androany inona no heveriny grand maître avoko Rakotoary Jaune fa fatosony ny pikatroka kongofo nanrainao tam'izany fotoana izany satria ny amiraly Didier Ratsiraka mitondra ny firenena tamin'ny alalan'ireo tafo-panjakana na ny tafoka ny repoblika dia nandre fa anisan'ny konkonina ny ataontsika hoe fanonganam-panjakana tam'izany fotoana izany ka zay le fantany inona no heverinao fa fatosony ny kongofo tam'izany fotoana izany fa inona ihany koa no mety ho fatosony fitondrana Ratsiraka tam'izany fotoana izany ka andraisantsika lesona androany 320 tompoko avy hatrany angamba dia ny lesona no raisiko na Madagasikara satria ny laza fahadisoana ny angla ijerevana zavatra eto ambonin'ny ty tany ity dia samy manana ka izay angla zay tsisy laza mihitsy hoe zany disona ihany na ny diso fa lesona avy hatrany no raisina aza tino fa indroa ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana izany no naniraka apaka ny grand maître Pierre Be ho eo ambany fifehezany hiara-iasa aminy anofana ny miaramila tao andapa sy hiara-iasa akaiky aminy fa indroa koa ny grand maître Pierre Misael no nanda zany hoe zay zany lesona azonao tsoahana hoe raha ohatra ka misy ray aman-dren'ny firenena mangataka fiara-miasa aminao ka mety misy apport azonao entiny eo anatrehan'ny firenena dia ny raisiko anahy manokana zany ny raisiko lesona zany taty aoriana hoe raha ohatra ka misy apport azo entina dia hoentina ho an'ny firenena zany fa tam'izany zany tsy natao le izy fa ny valiteny ny grand maître Pierre Be dia hoe ho an'ny malagasy manontolo fa tsy ho an'ny androm-panjakana na ho an'olo tokana zay zany aloha le dia mety niteraka mety niteraka alahelo zany tany amina filohan'ny repoblika satria ray aman-dren'ny pirenena le nangataka faharoa ny kongofo zay anisan'ny fitaizana sy filozofia anatin'ny kongofo dia hoe tsy mahatanty mijery tsindry azo lena nandray andraikitra be dia be ny kongofo teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana zany fanafoanana ny totakely fanafoanana ny TTS moa tamin'ny fotoan'andro ny rehefa tonga tamin'izany andro zany no nipoiran'ny teny hoe risoriso zany hoe rehefa tonga ny vary avy any amin'ny fokotany sy ny sisa dia afen'ny président pokotany reny vary sy ny sisa reny dia sahirana ny vahoaka dia ny kongofo ny arany salata amin'ny vahoaka namoaka ny vary reny zany lesona koa hoe lesona teoriana mety nety zany tamin'izany fotoana zany fa tsy mety tsony zany teoriana fa amin'ny fomba inona indray ny hitondrana azy lesona zany no raisina Andriamatoa Gasikara fa raha ohatra ka izany lonolony nisy teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny kongofo tamin'izany fotoana zany dia normal be indray zany raha mipetraka amin'ny angle eo amin'ny angle ny Andriamatoa Ratsiraka zany dia normal be indray zany raha hoe darofana mihitsy reto fa ohatra ny mialatsiny amin'ny fiten'ny tanora hoe ohatra miseho amin'ilay mihitsy reto kongofo reto tsy hita tsony zay anaovana azy dia aza dino fa ny alany raika amby 3 jolay ifo 2 aogostra 2025 tamin'ny roa maraina no namononanay tao an-tanàna miaramila 24 escadron araka voalazanao teo ny escadron anankiray dia misy miaramila 20 dia ataovy zany nikatsy 20 ampitombony 4 dia manome 2880 individu soldat ananareo proof ka mivoaka official zany misy official zany vakio ny document ny journal officiel fa officiel zany fa tsy zatra foronina ka nivoaka tany amin'ny fitsarana zany nivoaka tany amin'ny didy zany nivoaka tamin'ny journal officiel zany fa tsy zatra foronina tsy zany namorona an'izany dikan'izay zany rakotra miaramila nanomboka tany Analakely hatrany Nalamahitsy hatrany Manjakaray hatrany Tananarivo manontolo
ary ny tany amin'ny faritra dia ny samborona ireo mpanao kung-fu nodaroana nanomboka tamin'ny roa maraina ny tifitra variraraka tsy akijanona nampiasaina taminay angamba mbola tsisy ohatr'izany teto Madagasikara fa dia nampiasaina izay fananana taovam-piadiana nananany malagasy dia tapitra nalefa taminay daholo na obus zany na tanky anankitelo nampiakarina avy any Arivomamo tanky nandona ny vavahady hélicoptère anankiray no milatsaka mandatsaka ny lasantsy andorona ny tranonay PDB adiny 5 satria tamin'ny 7 maraina vao nitsahatra amin'ny pobasy nisy maty nisy naratra dia izay velona moa ngadraina hatramin'ny zandroko roa taona sy tapany ny zandroko kely zandroko vavy Katiny avatarambe sy maro azy anaty film roa taona sy tapany fa nigadraina niaraka taminay nandritra ny herinandro ary nisy nitazomina nandritra ny roa taona sy tapany telo taona latsaka kely zay vao tonga ny fitsarana ny raharaha kung-fu tamin'ny taona 1988 mois de février sy mars zay natao tany Ambatolampy fean'izay zany dia hoe tena nanana tantara teto amin'ny firenena ny kung-fu na inona zany resahantsika ka miresaka hoe ny kung-fu sy ny raharaha politika kung-fu sy ny raharaha-pirenena hoentiny avoko amin'ny politika ny kung-fu hoentiny efa tantara mipetraka zany ho antsika tanora tsy maharaka teo aoriana ary filozofian'ny kung-fu ny mandray andraikitra eo anivo ny firenena fa tsy zany namorona an'izany fa kosany lesona ny tsoahana araka ny voalazako taminao teo na Madagasikara hoe inona no mety tamin'izany fotoana zany fa tsy mety tsony ankehitriny dia izay tsy mety tsy averina fa hoentina amin'ny fomba manao mise à jour entina amin'ny fomba moderna ankehitriny zay zavatra tsara sy ho azo tsaraina mahasamylaza ve androany grand maître Avoko Rakotoary John fa mahasolo any grand maître Perabe ny olombelona tsirairay dia samy manana maizy azy ary tsy misy olona afaka nilaza mihitsy hoe Rakoto dia afaka ny solo andrabe satria zany olona zany dia samy manana ny destin ny olombelona tsirairay avy eto ambonin'ny tany fa kosany ho ana manokana dia hoe inona ny zavatra tsara netiny ho tohizako dia nanohy ahako ohatra raha 6000 nisan'ny mpanao kung-fu tamin'izany fotoana zany 9 tamin'ny fotoan'androny amanetsiny izy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tsy mbola nanana mihitsy izy na dia dojo ray tena anazy ary dia amin'izao fotoana izao raha Madagasikara anay madiodio ny dojo BDB zato mahery eran'ny Madagasikara ary ny salle d'entraînement amin'izao efa tafakatra ny 700 eran'ny Madagasikara ary manana an'io temple ngezabe anankiray eo Ambatomirahavavy io ary any Frantsa ny sampana voalohany mivoaka pakany Europa efa manitatra ho an'ny Allemagne amin'izao fotoana izao sy Italia zany hoe anjaran'ny mpijery zany mijery hoe afaka navita sa tsy afaka navita fa ny anjarako dia tsotra ihany izay tsara nataony dia tohizako satria fanabeazana ao amin'ny malagasy olombaniny zany grand maître Avoko Rakotoary John 12 taona lasa izay no namoronanao an'ilay antsotsika hoe mifoaza argasy nandeha izy io ny tena tsaroko aloha eto ianao andiso satria mampanao gazety mety ho diso ihany ny tena nandeha hatrany amin'ny 5 taona 9 taona 10 taona latsaka kely teo somary nangina lay mifoaza argasy tsy fantatra hoe za ve tsy nahita satria tamin'izany tena nanakoako anatramina fahita lavitra sy ny sala amin'izany zany ny atao hoe mifoaza argasy tsy tazako tsony le izy taty aoriana androany mahasamylasitsika fa miverina amin'ny heriny indray ny atao hoe mifoaza argasy satria ho anahy manokana efa orona tsara roa sady zao nefa hitako mahitanao ihany koa amin'ny tety nitadidiko tsaroa kely ohatry ny tao nisy Tomasina zao misy an'ireny fionanao amin'ny ataontsika hoe plateforme mifoaza argasy ireny ny fanontaniako voalohany dia tsotra grand maître Avoko Rakotoary John 10 taona ty aoriana miverina mifoaza argasy mbola matory foana ve zany le malagasy hatramin'ny androantsika mifampiresaka io sa vao mainka aza tafiditra sirenoka tanteraka anaty torimaso lalina le malagasy ka antony namerenana azy indray 3 somary ahitsoko kely fotsiny angamba na Madagasikara ny mifoaza argasy tsy lava be ny fotoana nanaovana azy 15 août 2008 nanomboka ny mifoaza argasy dia enim-bolana taty aoriana dia tonga ny événement 26 janvier sy ny 7 février 2009 dia rehefa tonga iny événement iny dia tapotra mifoaza argasy dia zao ndray tsika miverina mifoaza argasy asa inona indray nitranga enim-bolana aoriana ny zavatra tiako marihana aloha dia hoe inona ny antony na tonga le mifoaza argasy tamin'izany fotoana zany dia tamin'izany fotoana zany dia nisy zavatra be dia be ny ainan'ny firenena natory ny malagasy
zay mitovy am'izao fotoana zao. Za manko de mamerina foana ny titeny ty hoe ny 70% tsika malagasy io hatram'izay ka hatram'izao. Jery tsara fa zay repoblika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra nifandimby teto amin'ity fireneny ity a de nahitana fimenomenomana foana. Nandeha ny fitondrana président Tsaranana na de mety ho tsaratsara ary ny fiainana tamin'izany de nahitana fimenomenomana jusqu'à hatramin'izao andro iainantsika zao a de zany foana ny aina malagasy. Fa misy zavatra banga ao anatin'izany na Madagasikara. Inona le banga? Le 70% matory de tena matory lalina reo zany de tsy mieritreritra mihitsy fa dia ny zavatra kely hita amin'ny masony. Ireo le ataon'ny Banque mondiale mamenatra manko le filazan'ny Banque mondiale le hoe niveau T3 malagasy a. Eto tena te hisarika kely ny saitsika malagasy vetivety hoe tsy tompoko tsy le niveau T3 any amin'le enseignement académique fotsiny io resahana io satria misy be deabe na manana doctorat, misy ny be deabe ny université misokatra amin'izao fotoana izao fa tena niveau T3 any amina toe-tsaina mihitsy io resahana io. Misy olona mety mitondra 4-4 izy a fa mihinana pizza de atsipiny fotsiny ny boritra iny a de zany le atao hoe T3. Misy olona mihinana akondro izy a de atsipiny fotsiny ny hoditra akondro iny eo amin'ny arabe zay le hoe niveau T3 tsy le enseignement académique fotsiny. Zany hoe matory zany le 70%. Matory tsy mitovy amin'le tôlerazantsika teo aloha hoe tainombo mivadika tsisy maka, trano tsy misy avaratra, zay tsy maleky alofana, ny todo tsy misy fa natao ny verina. Zany hoe efa tsy matao todo tsony le gazy, efa matory, efa very tanteraka zany le 70%. Ny 30% kosa rendremana. Rendremana ny 30%. Ny tena zava-doza zany na Madagasikara de zao misy teny zay manao hoe laniny matory ny variny matsiaro. Laniny matory ny variny matsiaro. Ohatra mampimetra-panontaniana zany a hoe ny matory indray ve mihinana azy? Eny tompoko. Ny matsiaro zany io 300 isan-jato zay rendremana io zany de manao hoe io ny varinao e. De ay avelao aloha fa mbola anao zavatra kely e. Io ny varinao e. Andraso kely vetivety fa zany hoe mahita lazaina foana le 300 isan-jato. Io ny varinao hoe jereo lisy mpifidianana e. Andraso kely fa ho avy any a. Na hoe jereo lisy mpifidianana io ange reo ihany lany eo na inona na inona reo le 300 isan-jato. Fa le 70 isan-jato matory be. Mifo tampoka izy tonga de mahita vary tonga de hoaniny ny vary de verina matory izy. Io le 70 isan-jato le hoe misy fifidianana mitranga tonga de hoe aizany t-shirt aizany vola. Zany hoe tsy misaina afa-tsy t-shirt sy vola ray alina de artiste. Raha vao tsy mitandrina zany le 300 isan-jato le rendremany reto de io 70 isan-jato foana no mitondra no avy n'ity Madagasikara ty. Zany hoe ny tanjona zany de hoe andao mihitsy aloha hiverina mifototra itsika hoe inona kay zany le zavatra mila hiverenana. De andao aloha le tany mihitsy ny fantaritsika. Zay le mifoazy argasy am'izay hoe andao le Madagasikara mihitsy a tsy hoe ho tiavina fotsiny fa tena andao ataotsika hoe ana Madagasikara. Anao mihitsy le Madagasikara satria ny fahasandrazanao ary eo anao eto amin'ity tany ity. Raha ohatra manko tsika miteny fotsiny hoe andao tiavina Madagasikara e, andao tsika ho tia tanindrazana. Ny zavatra rehetra na tsy anao ary de azonao tiavina. Na tsy anao aza ka rehefa mahafinaritra anao de azonao tiavina. Fa ity tena hoe anao, ahoana ny atonga tsika hiverina mihitsy zany atsapa hoe anaty tany ity. Mila saro-piaro amin'ity tany ity a. Zay le mifoazy argasy. Ka atonga anao saro-piaro amin'ity tany ity hoe anaty Madagasikara ity de fataro ny tantarany. Fataro le hasiny le Madagasikara. Inona le hasina sy jiny, inona le tena fototra le Madagasikara. De izay le mahatonga tany anatin'ny vidéo numéro 1 any amin'le page Facebook mifoazy argasy a mamerina atsika mihitsy hoe manakasy Madagasikara. Idirako le resaka nisany an'iny fa eo am'izay le hoe mifoazy argasy zay mihitsy satria amantatra ny tany, amantatra ny fanananao, ny tantaranao, ny fiainanao, ny fombanao mba tsy ho renika ianao raha zay fanazavana zay. Tena mahitsy a hifoaiza sa hifoaninona le malagasy. Inona zany ny tena tanjony la hoe mifoazy argasy raha le réalité hifoary izy. Manana hery ve izy, manana fahefana ve izy, manana vola ve izy. Réalité ny resantsika izy fantatrao fa misy ny atao hoe mpitondra eto manana ny fahefana feno, misy ny folananday eto manana ny batsy sy ny tafondro ny feno. Fa raha misy malagasy te hitroatra aza ny taninao aza mbola anananao titre sport, mbola misy manana copie mitovy amin'iny ka hifoaiza hifoaninona le matonga vokatra koratsona. Fa olana amina secteur telo na efatra no resahako na Madagasikara. Zavatra. Afataratsika hoe hay ve zany kay le concept mifoazy argasy. Raha vao mitenitsika hoe hifoa hitroatra
ifo anohatra ifo tsy zany le mifo azy argasy tsy zany le izy fa mifo ho conscience ny tena tanjona zany zao de hoe conscience collective abialatsiny am'le fitenenana fa zay ngamba ny afahana madika azy conscience collective misy moa zao olona miteny hoe ianao ry avoko rehefa miresaka le mifahazogasy mitenena gasy tsara ka izay le mise à jour ataotsika le mise à jour zany atsika tsy hoe andeha hiverina mifahazo argasy tany am 3 fotoana lasa fa misy zavatra efa tsy maintsy iainana am'izao fotoana zao a de tsy maintsy arahana izy satria zay no ampitana afatra aingana de aingana fa tsy hoe andeha isalakana andeha hiteny hoe conscience collective de hiteny hoe asa inona ny mety mahalaza an'izany aingana de mety ela be ny fomba fandraisana an'izany fa zay mahaingana ny fampitana an'le message no atao secteur telo na efatra no resahako aminao anatin'ny hoe rehefa tafafo le gasy insécurité zany hoe raha vao mifo zany olombelona anankiray raha vao mifo le gasy hoe ay moa zah eto Madagasikara ay moa zany ny tantarako ay moa zany zahako de tonga de avy hatrany izy de mandray andraikitra io tsy mila avian'ny fanjakana tsy mila mpamatsy vola fa tonga de izaly conscient resaka insécurité ao an-tanàna efa nataonay zany ary nandramany kung-fu tany amin'ny 10 taona lasa ary naomby ary zava volombelona an'izany système ADL autodéfense locale io zany ny vahaolana voalohany ho an'ny tsy fandriampahalemana ry zavatra resahako eto zany tsy za no mitondra ny vahaolana makany amin'ny vahoaka fa milaza sosokevitra de raha miaino ny fitondram-panjakana de manampy ny vahoaka raha miaino ny mpanohatra de manampy ny vahoaka zany hoe ny tanjony eto zany tsy manenjika andrakoto tsy manenjika andrabe fa tena hoe le firenena ny jerena système ADL autodéfense locale any amin'ny faritra sasany moa efa manao an'le hoe dina misy milaza hoe dina be misy manao dina arakaraka ny zava-misy reny efa izy daholo reny efa autodéfense locale ary tadidio fa ny faritra misy dina rehetrarehetra milamina fa tsy tentsika any faritra atsimo be de be any faritra Bonglava manao dina be de be milamina ny faritra misy dina fa hoe tsy ilaina intsony gendarme sy ny polisy ny dina nge ny gendarme sy ny polisy fa ny mpitandro filaminana ao anatin'ny dina ary système ADL ho azavaiko inona le système ADL raha vao misy tanorana mpanao kung-fu na tsy mpanao kung-fu mavitrika ao an-tanàna tonga de atsangany ny ADL io tsy misy hoe ianona ny lehibe ny ADL fa tonga de 4 coin ny tanàna fotsiny jerevana mety ho fokotany io fokotany nefa mbola mizara secteur ataontsika hoe secteur le izy ato atsimo dia mpitsoka sifflet fotsiny zany hoe misy trano anankiroa na telo efa manana sifflet efatra zay zany le ADL autodéfense locale autodéfense locale ato avaratra manana numéro téléphone ny CB polisy be ny tanàna zay olona tokony atsona zany tsy mila fanjakana zany tsy mila vola zany tsy mila ninina fa firaisakina manana crédit mila manana crédit satria firaisakina ny firaisakina zay ngely base mifo azy argasy de miverina mifototra ny hoe fihavanany ato mpitsoka sifflet ato manana numéro téléphone zay ilaina rehetrarehetra mikasika ny fandriampahalemana ato amin'ny ilany pitahiry ny raha toka hoe fitaovam-piadiana na arme blanche bâton rano mangotraka rano-tsakay misy vonona foana zany eo anatin'io fokotany io ato amin'ny ilany ny coin fa efatra pikoka fotsiny mpanao azo lava fa volombelona zany na Madagasikara tany Fenarivesta tany Tamatavy tao be jofona Ambatondra Zaka niakatra ny dalo za mampanao formation ny kung-fu amin'ny fotoana io amin'ny Eninariva miakatra ny dalo tonga de système ADL ny nampiasaina mikoka ny olona miakatra ny dalo de tonga de avy hatrany de nandray sifflet mpitsoka sifflet de tonga de voantso ny gendarmerie nalaina teo vodiala tato amin'ny ilany efa tonga de namoaka ny zay fitaovana efa vonona fiarovatena fa ny teny taminao fa 10 minitra de nanjavina le dalo zany système tsy ilana ninina fa firaisakinany ao an-tanàna satria tadidio nge na Madagasikara fa io dalo sy jiola ao an-tanàna io nge ny problèmetsika dia raha arivo le olona ao an-tanàna 1000 olona ny ao an-tanàna io jiola io 10 lahy io jiola io ary ny tena gangsa 3 lahy io tena gangsa io fa zao le arivo matahotra an'le 3 lahy sy matahotra an'le 10 lahy satria maninona satria matoritsika tam'izao mety tsy totsony satria ny réalité am'izao efa mitondra basy fitaovam-piadiana mahery vaiky raha ny eto andrenivohitra Madagasikara
tena miteny aminao na Madagasikara fa na basy ara tsy tafavoaka averiko tsara vo anomboka iainga ianao andeha moka basy ny ato mikoka ny ato mitsoka ny ato miantso ny ato fa mivoaka ny fitaovana fa na ianao anapoka basy ara tsy possible zany Gasikara olombelona ianao manao an'io mitazona an'io basy io mety mitsindrona roro ianao manao an'io mety manao tsy fantatro sy ny sisa ianao manao an'io fa tadidio foana fa misy ao anatin'ny olombelona ao anatin'ny aparatadidy amin'ny subconscient ny olombelona dia misy ny atao hoe matsiaro sy misy ny atao hoe manao zany moa zany mbola rehefa mampianatra tontolo ny resaka spiritualité no miresaka an'izany io matsiaro io tsy maty mihitsy io na manao ratsy takininina ary ianao dia io matsiaro io mipetraka ao foana io petraka ao foana io ary miraikitra ao anaty atidohanao ao foana io ka io rehefa misy alika mivoavoto tsy maintsy mierika ianao na dia miseho mafy be takininina ary ka alika mivoavoto hoe alika sanatria ny olombelona fa ohatrany alika mivoavoa ny sifle maneno ny koka mandehany zay le ilana le firaisan-kina fa io basinao io ary mety ho latsaka eo manahoana le eo amin'le malagasy le fotom-pisainana satria taloha tena raha mitsoka ny atsy avaratra mivoaka ny ato atsimo fa am'izao raha mitsoka ny atsy mafisina niditra ny ato atsimo satria so sanatria tsika indray nitratra fa ao aloha lazaiko tao anatin'ny vidéo numéro 1 ny mivoazary gasy zany hoe zany zao ny ataontsika am'izao fotoana zao hoe rehefa arivany ary dia idio amafiso niditrano fa le mifoazary gasy zany mifanohatra amin'izay mihitsy le tanjona le izy ane zany zay na Madagasikara ny tanjona le mifoazary gasy tsy hanao an'izay hiditrano zay intsony fa matoa zany mikoka ny ato ka maneno ny sifle ato dia efa conscient daholo ny ray tanàna hoe misy zavatra mitrango no zany mila mihetsika io zany dia tadidio ity teniko ity mialatsiny ho atsika kristianina fa misy fomba fiteny zany mila dinihana kely hoe rehefa meno an'ireny le foninina amin'ny radio reny ianao allo radio anina ve zao eny tompoko samy courage ry malagasy fa mbola ho avy Jehova navitra atsika lasa tady ho zany le fisainantsika hoe mbola ho avy tsisy Jehova navitra atsika zany eo raha Jehova ny anontaniana na Andriamanitra ny anontaniana dia zao ny valiteniny efa momeko anareo ny zavatra rehetra fa nareo ny tsy mahay mampiasa azy ozy efa meny atsika ny tany meny atsika ny volamena meny atsika ny viny meny atsika ny mercure meny atsika ny zavatra rehetra dia mbola izy indray na ve nandrasa atsika ampiakatra ny vary sy hiaro ny tanànatsika itsika ny tokony hetsika zany mila action tsika dia izay tsy fahampiana action zay no mifoazary gasy any amin'ny resaka insécurité zay resako zay insécurité iny fararoto kely satria anisan'ny voizinareo anatin'ny vidéo anankiroa ny mifoazary gasy rehefa mijery dia miresaka mihitsiny ianao grand maître avoko raha kotoarotsonany amin'ny hoe tena ohatry ny corvée le malagasy tena miaina tsy fidiny le malagasy tena sahirana le malagasy mitady ero mitady fanantenana le malagasy ka anisan'ny tena olona malagasy androany dia nisehatra ny sosialy aloha resako kely le vidim-piainana miakatra le vidinetana miakatra le fahefa mividy midina ahoana indray solution mifoazary gasy momba an'io mazava tsara zany resaka insécurité zany hoe tsy maintsy itsika no metsika miaraka ampitandro filaminana io mazava ho azy faharoa any amin'ny secteurny resaka économie mihitsy ny resantsika zany resaka sakafo tsika ohatra satria ninona resantsika aloha tsy mielo lalana aloha dia ny sakafo ny vidim-piainana ary ny vaokanona zany tsy afaka anao ADL zany raha mazava ho azy mazava ho azy fa rehefa mijery amin'izay tsika na Madagasikara hoe inona le tena olana an'le sakafo ny tena olana an'le sakafo ange ao anatin'le fambolena dia hoe tsy ampy rano Madagasikara tsy ampy le fambolena zany anisan'ny tena olana voalohany dia gaga na Madagasikara satria rehefa mijery ianao ny antontanisa avoaka ny PNUD avoaka ny Stat Madagasikara manana réserve na ranontsika 495 milliards de mètres cubes Madagasikara ngezany zany na Madagasikara tsy zatra fironiny zany fa ny PNUD mamoaka an'izany ny Stat mamoaka an'izany 95 milliards de mètres cubes ny rano réserve na rano eto Madagasikara ary eo amin'ny surface tsika zany hoe ny ony ny rivière zany sy ny laka sy ny sisa dia 355 milliards de mètres cubes fa ny 140 milliards de mètres cubes no any amin'ny souterraine na any ambanin'ny tany dia namoaka tsara zareo fa 3000 kilomètres ny alavan'io ranontsika io tsy miresaka ranomasina fa ny ato anatiny resahako tsy haitsika miexploité azy na Madagasikara sous exploité zany rano zany fa manino ny Dubai afaka mahavita zay désert dia afaka mahavita mampiditra rano sy mamana rano ho an'ny tanànany dia androany zany dia resaka aminao hoe io rano io tompoko dia hita ao amin'ny fokotanintsika tsiraray avy io 3000 kilomètres io eto Antananarivo renivohitra ihany angamba no mety tsy misy fa vao mivoaka kely 5 kilomètres tsika dia misy rano kely eo amin'ny fokotany fa tsy exploité le izy fa tsika
mandeha minandratra bidon jaune ery amin'le pompe ery fa raha misy amin'izay zany mifoaza ary gasy ka fikambanana isaky ny fokotany fotsiny miresaka ny président fokotany na be ny tanàna hoe ry misy ahoana ny atongavany ohatra hoe association mpanao baolina mampiditra an'io rano io anaty tokantranon'olona 20 ny association mpanao baskety mampiditra an'io rano io ary amin'ny tokantrano anankifolo anatina fokotany fotsiny resahako dia milaza aminao fa tsy manana problème na rano Madagasikara satria tsy lainga ny resahako hoe 495 milliards de mètres cubes ny réserve atsika eto Madagasikara. Le faritra zay noho ny fiovaovan'ny toetrandro mihitsy ny antony tsy anana ny rano ireo tapany atsy manana izy ka manana zavatra vo resange zany zavatra navoaka amin'ny pluie zany fa misy ihany fa mila fitrandrana mantsy le tiako tenena satria tsy afaka miaina amin'ny ohatrany aty amin'ny tany lemaka ny atsinana Madagasikara sy ny tapany avaritra iny fa tsika zany zao raha miresaka ny ambe fotoka mbovombe androy tsy maintsy mangady ianao tsy maintsy satria ilay reny rano indray ritra mihitsy na Madagasikara lazaiko teo hoe 140 milliards de mètres cubes amin'ireo souterraine any ambanimbany tany ireo zay zavatra zay zany le ilazako an'le hoe mifoaza ary gasy reny zany zavatra tsy mila afa ny gros œuvre afa ny hoe ny asa ngeza be zay tsy maintsy ilana ny fotodrafitra asa ngeza be infrastructure ngeza be matériel ngeza be anaovana forage ohatra sy ny sisa pipeline reny zavatra hafa reny ary tsy idirako eto mihitsy ny resaka an'ireny satria asan'ny fitondram-panjakana reny fa le resako amintsika zany le système D le ady gasy tonga dia mahomby eo an-tanàna aloha za tsy miresaka hoe ny Madagasikara 100% fa au moins 50% malagasy dia tokony ahazo rano satria ananantsika le rano ary io rano io nefa tadidio tsara na Madagasikara manana problème tsika ozy ianao arabola tsy tokony hitompony zany Gasikara satria 3000 km ozy izy ny PNUD ny alavan'io rano io atsy mety 500 mètres ny ery mety 100 mètres fa raha nasitsika trondro fotsiny ireo rano ireo satria le rano sady azo alaina ny trondro azo alefa ny filany eto ambonin'ny tany amin'izao fotoan'izao amin'ny trondro tsy ampy efa mivadika vola zany zany hoe itsika zany lasa tsy mieritreritra tsony fa miandry fotsiny tsika aka ohatra anankiray aminao amin'ny resaka jirama délestage carburant ao anatin'ny sehatry ny économie daholo zany rehetra aza dino na Madagasikara ary mitondra nyty profo anankiray ty mo resahako mihitsy aza dino namoaka tatitra ny OMH office malagasy des hydrocarbures fa itsika dia malany 90 millions de litres amina super carburant isa-taona dia tadidio zany fa ny vola mivoaka satria en dollar ny vidianantsika andreo en devise isa-taona zany tsika dia mividy 90 millions de litres avoaka iny dia iny vola iny tsy miverina tsony fa le lasantsy may lany eto ny lasantsy sy ny karaza dia mamoaka indray amin'ny herin-taona dia mamoaka indray amin'ny herin-taona zany hoe io volantsika io zany memena ny valeurany inona ny teknika tsotra kely ny teknika na Madagasikara satria itsika tsy mbola afaka hiady mihitsy ka hoe andeha ifandona avy hatrany amin'ny communauté internationale na amin'ny mpamatsy na tsy azo atao miady aminy fa zao inona kosa ny azontsika avantage ny azontsika avantage dia tsotra be raha 90 millions de litres ny ilaina andaontsika ambolo mangazo mety hogaga ianao inona le diran'ny lasantsy amin'ny mangazo tompoko mangazo 1 kilao na Madagasikara mangazo 7 kilao 9 kilo mangazo lena dia azahoanao mangazo maina 3 kilo teneo an-dakozia anao io fa azahoanao lasantsy toka gasy 1 litre madio ny mangazo maina tenehana dia azahoanao 1 litre madio andany ianao mijery an'ireny mpanao ranina sy ny sisa tsy hanona anaran'olona ngeza be be dia be taloha kérosène no nampiasain'ireny bandy reny olona reny rehefa manao rally mampandeha mafy be fa zao toka gasy no anatin'ireny tômôbily reny tiako tenenina aminao zany dia zao efa hitantsika malagasy ny teknika an'izany noho izany tsy mila lalàny zany satria ana le mangazo ana le lakozia andrahoako anazy ny investissement mety ataoko mety groupe électrogène fa le mangazoko mampandeha le groupe dia mirehatra foana ny jiroko tontolon'ny andro le mangazoko dia ataoko anatin'ny tômôbiliko dia mirehatra dia mandeha foana ny tômôbiliko any Brésil azafady le toka gasy io zany tena masolo satria aza dino fa 95 gel nge ny pourcent ny toany alcool ao anatiny io dia afaka misadapte rehetrarehetra efa jerevo ny fanadiadina na Madagasikara ny Brésil ohatra Brésil zao ny tonga atao tsaiko fa be dia be vakio tsara 85% tômôbile vaovao any Brésil dia mandeha amin'le antsoina hoe flex fuel
io le bio resantsika biocarburant 85% le Brésil fa be dia be rahan'izao tontolo izao tsy ilaina autorisation avy sy havanana fa tany anamy mangazo anahako ny lakozia ana le moto ana le automobile ana le groupe électrogène raha ohatra ka 90 millions zany le amoahana vola hery-taona mba mety 70 millions aloha sisa amin'ny telo taona mety midina 50 millions amin'ny 10 taona mety midina atsasany 45 millions sisa zany hoe miakatra ho azy ny fa efa mividiny malagasy fa io tsy atao manofonofo fotsiny hoe tampeo dia tonga dia hoe misy an'izao dia miofitsika fofo mazy fa misy calcul tsy maintsy atao dia misy ezaka tsy maintsy atao faharoa zay ny akaiky fo ezaka fa ity ny tena zava-dehibe fa naniko nentina teto izy ity eto moa zany tsara tarehy be loatra le eto dia za efa saika hivonina tamin'ity ihany fa ohatranysazo atao mandrehatra ny tena alefazy fa tsy manina hitahina somary cadretsika kely dia satria karazana démonstration kely ty zavatra ity amin'izay mahazo ny malagasy koa azo oui tsy manina fa azosika amboarina kely ity fotsiny somary ahemotry kely dia vao arositsika kely ihany ty avy eo dia amin'izay zany mba azo sary tahina makasary etsy dia tonga dia sady mandeha falazavanao ty zavatra ty dia everiko ihany koa le nyresako momba mangazo teo zany dia vahaolana a très court terme na court terme ho an'ny firenena zany hoe malagasy ray manontolo satria iverenako kely le teo tanimboangazo ray hectare dia azahoantsika 2000 litres et quelque am'le biocarburant resako teo dia tadio zany fa raha 90 millions de litres fotsiny isa-taona ny lanitsika amin'ny supercarburant dia tadidio fa 160 000 hectares fotsiny zany dia vita nefa 4 hectares ny tany azo voleny eto Madagasikara ity dia tany amina toerana anankiray tany atsimotsimo tany satria zay moa rehefa mandeha rehefa mampianatra kongo fo dia tena any kongo satria ny kongo fo tena trany farany ambanivohitra dia mba nentin'ny olona grametra andao ianao andeha moto hiaraka aminay satria tsy tonga ny tomobile le toerana andeha moto miaraka aminay dia hoentinay any amin'ny toerana fa misy zavatra mivoaka hafahafa ohatr'izao anatin'le toerana dia nandeha moto dia avy eo tsy tonga amin'ny moto moa dia nandeha tongotra izao ny zavatra navoaka marina fa mbola somary maintimainty ny lokony mbola misy vovoka mbola misy fotapotaka fa rehefa natao ty zavatra ty dia fofona lasantsy no eninao ary dia rehefa arehatrao le izy somary sérieux kely any hitahina anaty rehefa arehatrao le izy dia mirehatra ty zavatra ty ao anaty vato ao anaty tany ty zavatra ty no mivoaka misy an'izany zany eto Madagasikara tsy mbola ho teneniko androany hoe aiza n'ilay toerana fa hitenenako aminao zany tonga dia tsorina sokajiana ho isan'ny pétrole ve zany satria ny fofona eno azafady na Madagasikara raha tsy manahirana ny caméra dia zany ny fofona eninao ao anatiny efa manakaiky tena pétrole misy ny zany ny zavatra eninao ary mirehatra tsara asadino nefa na Madagasikara fa tamin'ity herinandro ity vao tsy ela roa telo andro tsika dia nahita Nigeria hitatsika tsara nga Nigeria fa 5 milliards de dollars ny investissement nataon'ilay mpandrara miaraka tamin'ny fanjakana 5 milliards de dollars vita ny usine nangezabe trandraka pétrole ary amatsy any Afrika manontolo Nigeria amin'izao fotoana izao zany hoe Nigeria zany zao mahavelo tena amin'ny resaka carburant satria anazy le izy dia itsika tena manana atsika zay le mifoazy argasy fa mandeha tsikelikely moa amaliko ny teninao zany hoe mifoazy argasy foana ve dia matory foana misy fotoana tsy maintsy foazina aloha dia mety afaka tapa-bolana ray volana rehefa mifo dia andao aloha isasy andao hidio satria rehefa mifo tsy maintsy midio manala amin'ny maloto rehetra dia zay vao mitsangana zay vao manao zay tokony atao misy olana kely tsika araka ny tegno tena ampiandohanany amin'ny hoe misy rafim-panjakana satria tany républicaine tsika ndre matao avoko rakotoary jaune grand maître ary fantatrao tsara mihitsy fa izy ireo zany manana ny fahefana ny amina mety ataontsika hoe fomba fiasa rehetrarehetra ho amin'ny fitrandrana fandroantsika nge tonga aminady hevitra hoe eto misy monopole le etsy misy népotisme etsy misy favoritisme ka any ka lasa olombitsy no mitavana sy misitraka reny
anjany rena kibony tany resantsika zany de resakytsika androany zany tena hoe mifoaza gasy le gasy mihitsy mba tsy ho hevitra taingina na hevitra hoe manitsidina de ahoana zany lay fahefan'le malagasy raha io resaka sehatra ny arena kibony tany io mba hafany satria na ny gasy kely amin'ny petite mine aza mbola voaporotra manoloana an'ireo teratany vahiny sy manam-bola sy mitranga misy any amin'ireny faritra iny efa manana anticipation zany ve ny mifoaza argasy mariako kely foana aloha na Madagasikara raha vao mametraka fanontaniana ianao hoe efa manana anticipation aby zany hoe mifoaza argasy de ohatrany mametraka mety question piège zany hoe hitondra nga zany nareo sa ohatrany averiko indray mandeha ny fanazavana averiko indray mandeha ny fanazavana ny mifoaza argasy de mampifo tsy anjaranay no manatanteraka manova ny lalàna na mitady famatsim-bola fa mampahafantatra mifoaza argasy panaitra zany nareo raha matora ohatrany mifoaza ary ny zavatra mahafinaritra amin'izao fotoana zao tsy izay irery fa be be deabe zao reo karazana fikambanana maro samihafa efa manao an'izany de mba mitondra koa zay an'izay anjara biriky zay mifoaza hatreo aloha ny atao hoe mifoaza argasy fa araka ny voalazako taminao teo hoe ho avy any le fotoana angamba rehefa mifongo gasy hoe andao am'izay aloha idio are idio tena aloha satria tsy maintsy midio rehefa taitra fa tsisy hoe mifo de tonga de manao action fotsiny hatreo mifoaza argasy aloha tsika zany zao na Madagasikara ny farany tsy maintsy resantsika zany dia eo amin'ilay ataontsika hoe fahefan'ny malagasy amin'ny alalany ty mifoaza argasy ty satria ny secteur efatra ny resanao teo ireo aloha zany tena malaky indrindra afaka jerentsika ahoana ny fanabeazana manao ahoana ny fampananana asa saika adintsika kely satria io konkoa anankiray anisan'ny natsidika eo kely ihany tamin'ny trondro teo zao anankiray zany fa manahirana satria ho avy zao ny fifidianana iza ny candidat iza no fidina leo zay le mifidy tsy fantatra itsony hoe ahoana neo ihany neo ny atsy ihany mivadikatsy aiza ho aiza ny mpanaitra na ny mifoaza argasy zany manoloana ny olona ataontsika hoe fifidianana paysage politique teteza mita tsy teteza mita tena lay politika politicianina mihitsiny grand maître Foko anisan'ny nasarika mihitsy moa zany hoe rehefa niantso anao de iresaka mivoaka malagasy ny mazava-dehibe ny fifidianana zava-dehibe ny fifidianana ary raha mahita aritsika amin'izao fotoana zao eny fa natrany am-piangonana azy zahay de maheno satria zahay rehefa mandeha mivavaka ny am-piangonana de torina vakina ho am-piangonana amin'ny alalan'ireny vaovao am-piangonana ireny ny afatry ny ray aman-dreny ny am-piangonana hoe misorata anarana amin'ny lesy-pifidianana zany hoe matoa zany efa tongatra ny am-piangonana ireny zavatra ireny de mahatsiaro zany ny rehetrarehetra hoe tena ilainy zany ary tompona andraikitra zany tsika rehetra iza manokana koa zany amin'ny filohan'ny fédération malagasy ny Kung Fu Wisa de mamerina manamafy mbola manana eninandro tsika zao tsy mbola tary zany satria amin'ny 31 mai ny farany mbola manana eninandro tsika ho atsika mpanao Kung Fu Wisa rehetra tsy akanavaka miaraka mivady amanjanakitsika sy ny ankonantsika ho atsika vahoaka malagasy rehetra zay mbola tsy ao anaty lesy-pifidianana zay mbola manana olana mandehana misoratra anarana verifiao ny anarantsika fa tsy ho anenenantsika io zao ny zavatra tadidio raha tsy mandray anjara ianao araka iny fanazavana nataoko tamin'ny vidéo numéro 2 iny rehefa tsy ho tiavinao izy de ho tiavin'ny hafa rehefa tsy hoaninao ny vary de hoanin'ny hafa rehefa tsy tiavinao ny tanindrazanao de ho tiavin'ny hafa rehefa tsy isoratra anarana ianao de ny hafa no anoratra ny anaranao ao anaty lesy-pifidianana ny ataontsika hoe makany amin'ny atao hoe fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ohatrotry ny ahoana ny hevitrareo ao anatin'izay mifoaza argasy zay anisan'ny mankasitraka samy tsipaka ny teteza mita ihany ko ianareo satria zany zao ny resaka androany tsy maintsy apetraka ihany ny fanontaniana grand maître be deabe ny actualité miseho ary io de miova isan'andro rahantsika mahita mivaovao isan-karazany fa na inona zany zavatra mitranga na Madagasikara na teteza mita resaka na inona zavatra resahana na inona zavatra resahana raha vo avy hatrany tsika de maka position mijery amin'ny angle zay tandrify fijerevantsika azy de ifanenjika sy ifamotika foana tsika eto Madagasikara fa izahay de mampirisika foana andolo volena re firaisankina zay anisan'ny tanjony mifoaza argasy iverina mihitsy aloha tsika ankamamy sy atsapa hoe anaty Madagasikara ty satria raha vao ohatra tsika hoaka hoe very volamena 73 kilo de avy hatrany tsika de tonga de hoe ihany zany zao zany de iady eto foana tsika zany hoe
iny ianao le mbola matory iny tonga de mahita 73 kilo very a tonga de raikitra ny gidra. Ianao le mbola matory iny tonga de mahita teteza mita hoany de tonga de tsy ekenay zany ekenay zany tsy ekenay zany tonga de raikitra ny gidra. Fa ny tanjona aloha de hoe andolo rangatsapaina mihitsy a. Andolo tsika iveriny tsy maninona omeo 2 volana 3 volana mihitsy aloha tsy maninona zay mety nisy gabraraka nisy an'izao fa verina velo le fankatiavatsika. Andolo averina le fitiavatsika n'le tanitsika hoe anaty tany ity. Andolo ifotsika le 300 isan-jato resahako ianao le rendremana satria zao ny zavatra aza adino manana atongeza be ho atsika eto amin'ity Madagasikara ity ary averiko foana. Misy olona manko nandray miteny hoe ka efa tena ao anatin'ny fantrantsika efa 5 ao anatin'ny lohan'ny farany eny atsika de zao ny tadidio. Misy tenin'Andriamanitra ho an'ny kristianina, misy tenin'Andriamanitra ho an'ny olon-kendry, misy tenin'ny tolo manao hoe se voalohany no farany ary ny farany no lohany. Ka tsy ho lasa lohany mihitsy tsika raha tsy farany ohatr' zao. Za zany de mahatsapa mihitsy hoe tonga ao anatin'le ilana azy tsika zao, tonga any amin'le farany tsika zao eo amin'izay tsika ny iainga. Aza tino ange fa manomboka mipotra amin'izay io zava-boajanahary io raha tsy tenitsika zao vaovao any amin'ny faritra atsimo atsinanana miakatra tanàna ny langosta. Miakatra ny langosta zay vidina 1000 ariary sy 2000 ariary ny toko. Nefa 200 000 francs 40 000 ariary izy eny amin'ny grande surface. Jerena fotsiny tony mipotra fotsiny tony mipotra daholo zatra reny volamena io zany 73 kilo zany tsy manambany marary ny hoe misy ny bizina tariny 40 kilo sy ny sisa fa tsisy dikany zany ho an'ny volamena eto Madagasikara feno eto feno arena eto Madagasikara ary za de mbola mamerina aminao ihany mifoazy argasy tamin'ny 2008 zay averiko aty amin'ny 2023 de nanao hoe olohany aty amin'ny faritra Afrika Madagasikara ary olohany eran-tany Madagasikara rehefa haitsika ny mamoaka sy milalao andreo arena ny men'Andriamanitra ireo fa tsy ho haitsika zany raha tsy miverina any amin'le fototra reo tsika satria tany fototra Madagasikara fototra zao tontolo zao ty Madagasikara ty ity ny tany tranainy indrindra eto ambonin'ny tany matoa iteto daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy fahita manerana n'izao tontolo zao dikan'izay zany na Madagasikara de zao mila mifotsika malagasy zay fotsiny aloha mila mila mifakahery tsika le 30% fa veriko ihany hoe inona mahatonga mamerimberina foana le 30% ny 30% mifo de mihoatra le niveau ana T3 lazain'ny Banque mondiale. Le T3 resahako zany de T3 amina éducation sy fahendrena fa tsy T3 amina enseignement académique fa T3 amin'ny fotom-pisainana hoe atsipoko ty hoditra-kondro ty asy eny fa avelao iasan'ny commune za manko fanao tsika zany efa misy mamafy io fa avelao io hoe zany le toe-tsaina mila ialana fa tonga de mila conscient ianao hoe tsy T3 ako arak'le voalaza de apriminao le hoditra-kondro de ampidirinao anaty arona aloha zany fihetsika kely zany fotsiny mety kely fa raha kely mitambatambatra be deabe de milaza aminao fa vetivety kely tsika de mahita fiovana ho an'ity fireneny ity. Karamatra voko Rakotoary John marina ny fandarantsika ny niko atao farany ty fanontaniany ity satria raha miresaka ny 24 mifoazy argasy ohatrohatr'izay mihitsy ny feoany tamin'izany fotoana zany 324 tsika ianao ve mahatsiaro sy mahatsapa fa izao ny fotoana tokony iverenany malagasy ifo indray sy iverenany mifoazy argasy na tsiaro fa nisy neny nefa nivenareo tamin'ny 20 sy 20 sa no ilay tsy fenona no iverenany indray androany ao anatin'izao contexte iainany Madagasikara zao satria tsarovy fa tao aoriana 20 sy 20 nisy an'ireny etsika 7 sy 20 reny so manavy ianareo fa isavatra hafahafa ato arinato na mamofopofona krisy raha tsy olona nyresaka karaha maitra fa efa niresahako teo ngamba ny mikasika ny hoe mifoazy argasy hoe za taminao teo hoe enimbolana teo rena de nipoka ny firenena 26 janvier 7 février ary nampalahelo tao anatin'iny de misy olona bataboritra feno dobera de zao ny ataony mifoazy argasy mifo zao ny gasy mifo zao ny gasy mifoazy argasy lasa slogan nalaza eran'ny Madagasikara mifoazy argasy rehefa raikitra ny fandrobana sy ny fihetsika 26 janvier 2009 de zay le fifoazana nandraisan'ny gasy azy diso lalana zany io zany le teny hoe diso lalana tsy anjarako loatra no mitsara an'izay fa eto kosa zany zao de mahatsapy zay hoe matory tsika aloha iverina foazana aloha satria anjara briky zany ary zavatra resahako aminao na Madagasikara ny tena mahafinaritra amin'izao fotoana zao za tsy olona manam-bola za tsy olona milliardaire ka andeha andany
andany vola itety amin'ny Madagasikara anao an'ity mifoazy gasy ity hitanareo tsara angamba fa zay ale rehetrarehetra amina million daholo mipehena fa ny zavatra mahafinaritra anazy izao ireo le olona fa mifo reo dia miantso hoe iavao koa eto anay ny carburant-anao fa makanesa aty iavao koa efa nomanay ny hôtel hipetrahanao iavao koa eran'io Madagasikara io dia mandeha tsy akijanona zany za io zao amin'izao fotoana zao mampianatra sy miconscientiser an'le olona iavao koa raisinay ny ohatr' zao iavao koa ataonay ny ohatr' zao dia isaorana be deaibe atanandroa anareo malagasy isika malagasy manao an'izany fihetsika zany ary mbola miandrandra an'izany satria tsy afaka mandeha raha tsy misy izany fifanomezan-tany antsika malagasy zany ny tanjony eto zany dia hoe firaisankina malagasy tsy hijerevana hoe iry poro an'ny mpitondra iry poro an'ny mpanohatra iry manana hevitra ohatr' zao fa tena averina mihitsy aloha hoe mifoazy gasy satria gasy ray tsika matoatsika napetraka eto amin'ity hoe firenena avy amin'ny reny ray zany misy atsika eto reny anankiray nipetrahantsika eto ahoana niverenantsika ifo ho an'ny hoavy ny taranaka faramandimby Kilomètre voko Rokotor John tapitra ny fotoanantsika fantatro fa tsy ampy anao le fotoana kanefa mbola maniry any mbola hiverenanao andeha ataoko hoe invité du jour efa elany teto fa misy concept tena hoe tsy any amina fikasana hakafahefana na iandany am'zatsy na itsikery am'zaroa ny hevitra hoentinao fa tena hoe mapitraka ny malagasy mamono malagasy everiko fa mbola maromaro ny zavatra tokony ho resantsika ka raha sitraka ao dia efa fanasana fandroany sady hoe amin'ny fotoana zay hiverinao fa mapety azy dia andao hiverina eto amin'ny fandaharana satria maro mbola liana ny atokantrano ny fandaharana salama toy nefa voafetra ny fotoana noho ny antony maro samihafa sy ny dokavaritra maro samihafa ka dia tena nikasitrako indrindra ianao tompoka nanaiky ny nasain'ny fandaharana tamin'ity alina ity raha misy afatra raha misy famotinana raha misy zavatra hiverinao tokony ampitaina kanefa tsy nanotaniko fotoana ny arzao maranantsika azy tompoko eny tompoko dia misaotratsika maro be satria amanetsiny ireo manaraka ny mifoazy gasy any amin'ny tambazotra page Facebook efa mivoaka ny vidéo numéro 1 vidéo numéro 2 ivoaka tsy ho ela ny numéro 3 zay iresaka nyreny zavatra be deaibe zava-miafina satria ny mifoazy gasy dia miresaka ny tantara sy ny zava-miafina ty fireneny ty raha tsy teny aminao fotsiny aho hoe tsy miresaka averiko foana za tsy miresaka fivavahana dia tsy miresaka religion satria samy manana fijeriny sy ny fandraisany olona fa zao re zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra zay lazainao hoe zava-masina ohatra hoe ny teny Moïse zay nizaraina 420 eto Madagasikara ny apahany betsaka amin'izany ohatra hoe ny tabernakla ny fiaran'ny fanekena tsy miresaka religion fa tantara misy proof zany ary ananako proof zany saika hoetiko teto androany moa fa tavelatsy anaty tomobile le izy dia hoy izy aho hoe matota avelo anaty tomobile dia mbola tsy fotoana zany androany eto amintsika io voalaza ny exodosy milaza hoe tehirizina ny mana rehefa ninana ny mana ny zanak'Israely dia nasaina ny tehirizina ao anaty vata homera hoe mba ho fahatsiarovana ny taranaka faramandimby 10 kilometra 4 kilometra miarany Tananarivo ireo taranaka mitahiry an'io eto zany be deaibe zavatra eto Madagasikara mananjiny manakasiny ty fireneny ty matoa hipetrahan'ny arena rehetrarehetra fa noho ny tsy fifoazantsika dia lasa kaboraraka lasa sahirantsika ary la loi du karma koa misy loi de la réincarnation koa moa misy zany any amin'ny resaka spiritualité ny resako an'izany fa raha te ahomby zany tsika ampandroso an'ity fireneny ty io na iza na mbola hiandry président any amin'ny 10e république ary tsika ka tsy mifo dia zao foana tsika fa ny tanjona dia hoe andao tsika hifo andao tsika tena amerina ny hasina sy ny fanahy anana n'ity Madagasikara ty dia milaza aminao fa olohany aty Afrika Madagasikara ary olohany era-tany Madagasikara satria ny arena tsy anana n'izao tontolo zao ananatsika eto Madagasikara tsy dio ny page Facebook mifoazy gasy fa tsy hanenenanao ny miditra mijery an'izany mba ho an'ny taranaka faramandimby dia makasitraka atsika mpijery manerana n'izao tontolo zao misaotra na Madagasikara tamin'ny fanasana mandra-piona tompoko mankasiraka indrindra kilomètre voko Rakotoary John tsivona amintsika ny tokantrano fa izy no nanorina ny mifoaza gasy ankehitriny any koa izy dia filohan'ny fédération ny malagasy kung fu wisa ary tena ankasitrahako manokana ny amin'ny fahatongavanao eto amin'ny plateau mankasiraka anao ihany koa tompoko isaorantsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity ny fandarantsika mamy fotoananao ao manaraka nay place tokofary veloma tompoko
Stella manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.